Amin'ny fifaliana no hitsidiana ny tokantrano ny mpianakavin'ny finoana eto amin'ny FJKM Ambotately, miarabanareo ry havana tratrizao andro pentekosta izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminareo mandrakariva ary misaotra azy isika fa afaka mbola mifaneraserana dia tsy mifankahita vantana aza. Misy lafin-javatra telo tian'ny biraam-piangonana amafisina manatevina izay lamina efa napetrakintsika hiatrehana ny amehana ara-pahasalamana izay manako amin'ny fiainan'ny fiangonana. Voalohany ny fandaminana ny famangina. Raha misy tsy salama ary havana dia toy ny fanao afaka miantso ny mpitandrina mampandre ny mpitandrina sy ny diakonina dia manatanteraka ny famangina ny fiangonana mampahery sy mitondram-bavaka. Raha sanatria kosa nefa ka Covid no aretin'ilay marary dia tsy afaka mamanga ny fiangonana, saingy kosa manatanteraka hatrany ny adidy mitondram-bavaka sy mampahery miantso an-tariby. Raha misy manjo kosa ry havana dia toy ny fanaon'ny fiangonana dia mamangy hatrany ny fiangonana, misy olo-tena mamangy ny fianakaviana mampahery. Raha sanatria kosa nefa ka Covid no aretina nahafaty ilay marary dia tsy mamangy ny fiangonana, saingy kosa mampahery hatrany ny fianakaviana ary mitondra am-bavaka manaraka raha teo ny lamina napetraky ny synodam-paritany. Raha misy olona maniry famangina manokana avy amin'ny mpitandrina noho ny antony manokana dia afaka miantso na ny mpitandrina na ny mpitantsoratry ny fiangonana. Faharoa manaraka an'izay ny lamina ny amin'ny ny fitazana ara-panahy. Tsy miova ny fanaontsika eto amin'ny tambazotra Facebook sy YouTube dia misy an'ireo fandaharana anankitelo izay efa fataontsika tsy miova: ny mofinaina isan-kariva iarahana mpitandrina, dia ny fanompoam-pivavahana isan-kalahady miaraka amin'ny diakona sy ny mpitandrina, dia eny anelanelany eny ny fandaharana tafasidinika izay fitaizana sy fampianarana. Fandaminana fahatelo ny amin'ny fandrotsahana ny adidy. Efa nomena teo amin'ny pejy taranaka sy pejy FJKM Ambotately ireo kanty any am-banky izay amin'ny anaran'ny fiangonana ary ireo laharana mobile money izay any am-pelantanany ny mpitahiry vola sy mpitatsoratra ny vola. Amin'ireny kanty sy laharana ireny no ahafahantsika mandrotsaka ny adidin'ny mpandray na ireo rakiboady sy rakimpisaorana tianareo arotsaka ny fiangonana. Raha ohatra koa nefany misy olona te androtsaka fanomezana dia amin'ireo laharan'ireo ihany koa no ahafahana manao izany. Ny mikasika ny rakitra toy ny fanaontsika isan-kalahady, ilay rakitra voalohany sy faharoa, dia angony ny fianakaviana tsirairay izany rakitra izany rehefa manao an'ny fanompoam-pivavahana ny tokantrano ianareo rehefa alahady dia hoentintsika rehetra miaraka arotsakitsika indray mandeha amin'ny fotoana izay sokafan'ny fiangonana aty trano fiangonana izany. Izay ry havana no tiana mamafisina tamin'ity fotoana manokana ity. Mametraka anareo mba ny fahasoavan'Andriamanitra, mino sy manantena fa ho salama tsara ianareo mandram-pifankahitantsika aty mpiangonana aty Ambotately. Andriamanitra ny hitahiry ny tsirairay avy hanome anareo hery hatrehana ny fiainana amin'ny andavanandro, androtsaka aminareo ny fanahiny ary matoki azy izy efa niteny hoe aza matahotra momba anao aho ary aza merikerika fa izao no Andriamanitra ao.